Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 2:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 2:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina vavamalala no eo amintsika amin'izao fotoanana izao a. Dia faly indray tenako miaraka aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay iarahanao amin'ny fandarana Andramoka izao a. Dia ny Aki Radio a, dia ny mpikambana ato anatin'ny groupe a izay maharesy. Dia manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga miaraka aminay eto androany. Dia matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendasendra kory natongavanao eto a, fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alleluia. Ka dia mahareta hatramin'ny farany a. Adindray sasany hoe raha antsika eto a, adindray sasany fampaherezantsika, ary adindray sasany antenana fa adindray sasany a tena ampahery anao a ao anatin'izao fotoana izay raha antsika eto izao. Mozika hira, vavaka, toriteny, famelabelana ny toriteny. Matoky sy mino fa tsy takany hidiranao teto no ivoahanao eto a amin'ity androany ity. Fa andray herin'Andriamanitra tokoa ny isika rehetrarehetra. Miarabantsika rehetra izay fampaketo ihany koa razana soa Sylvie, alleluia, no hiditra voalohany teto androany. Dia hotahin'ny tompany ianao ranabavy Sylvie a, menatsodrano mahafinaritra be ianao androany. Ao bokin'i Jeremia, hoy ny ten'Andriamanitra hoe Jeremia 2:20 andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina vakiko a hotsodrano ny razana soa Sylvie androany. Ary tonga tagnako ny tenin'i Jehovah manao hoe zao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Israely, tahaka ireto avy avy tsara ireto no fijeriko ny Joda vobabo mba hanasoavako azy. Dia ireo ny roa avy nera tamin'ny tany tio any amin'ny tanin'ny Kaldeanina, fa hojireno masoko izy mba hanasoavako azy ka habodiko amin'ity tany ity indray, ary ahoriko izy fa tsy horavako, ary amboleko izy fa tsy hombotako. Ary omeko fo alalany aho ho Jehovah izy, dia oloko izy ka dia oloko izy, ary izaho kosa ho Andriamaniny, fa hiverina amiko amin'ny fonony rehetra izy. Amin'ny anaran'i Jesosy a, tsy ho ravahan'Andriamanitra ianao a fa ho ahoriny, ary tsy ho ombotana ianao a fa ho amboleny ao an-tranony masina. Ranabavy Sylvie dia hitahiranao any Andriamanitra, dia mahereza hatrany hatrany a tahiny tompo a ranabavy Sylvie anao a iny teny a Andriamanitra androany iny. Zamina kamaradin'i Jesosy, tahiny Jesosy razana Monika, dia tonga soa ihany koa i Rodine Marie, Yama, tonga soa Tojo Jesosy mandrakizay, Angelina Diamant. Dia zamina kamaradin'i Jesosy razana Monika, Yama, dia ranabavy Lina artizan'Andriamanitra Madagasikara, dia Yama tonga soa
i Rikaraka, dia tonga soa i Ranabaviliana izany dia Madagasikara, dia tonga soa ihany koa Kadaka Malala, Marina Tiana, tonga soa izay voaravaka teo, Bert Sava, soa Irina Fabiola, Mamy Sarandria, Rikaraka, Marizo, i Darozy Mina, tonga soa ihany koa i Sandolany Irina, dia Sandola, dia ao ihany koa i Mamy Sarandria, Kadaka, i Darozy Mina, i Rika Anatra, Elena Miarniena, Eliza Tsiala, Robertina Raramalala, tonga soa, Rantarina Marie Charline, Mpambeazana Fitahina, Ranabavy Clarisy, Soa Meva, Alleluia, tonga soa Azasika Patitsiko, Da Leoni, Rahalahy Alain Asany Apôstôly, Melisa Madasava, tonga soa, Andolina Suzella, Bartella, Mami, Wendy, Mapionna, Tina Serikoko, ihany koa i Mami, Felana Rakoto, Niana Mahenso, Faly Raheritovo. Misy fotoana malakilaky be feo, resaka connexion daholo mahatonga misy fotoana tapaka ela miraikitra dia manenjika an'iny ilay izy aveo mahatonga izay feo lasa malakilaky izay. Koa Daniela, Tsiry Amboaramiel, tonga soa ihany koa Lovelitina, Alleluia. Faly be mahita anareo maharita daholo hatramin'ny farany. Ndolotsika milohan'ny zavatra rehetra, ndolotsika hivavaka. Ameraka ty fotoana temperatann'Andriamanitra sika, dia ndao mpanositsika nabavitsika Azasika Patitsy, izy no hivavaka ameraka ny fotoana temperatann'Andriamanitra amin'ity androany ity. Na ny tompo raha nampaviaja anao avy hatrany ny fitenenany. Andriamanitra rainay tsara indrindra ho rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianao ilay Andriamanitra Alpha sy Omega, ilay Andriamanitra tsy miova, velom-pisaorana anao izahay, manondrika ny lohanay ary manome voninahitra ny anaranao. Mbola nanomezanao ny tombonandro ka afaka miara-mivory handre ny teninao indray amin'izao ora izao. Misaotra Jehoandriamanitra, angatahako aminao ny hanomezanao Jehova Tompo, ny andrakofanao, hanomezanao ny fanahinao masina izay rehetra mandray anjara eto anio, na ny mivavaka, na ny hitory-teny, na ny hanome famelabelarana, ho fantsona fotsiny ane izay rehetra izay mandray anjara fa ianao fanahinao masina no hitarika anay, alalanay izay teny tokony ho lazaina, afantaranay izay tokony ho tenenina Jehova. Ianao no hikasika andelanay, ianao no hanolontsainanay, ka dia ny olona rehetra koa izay mihaino dia ianao Jehoandriamanitra manome azy ho fahatakarana ka hatakatra izay teny rehetra, izay fampianarana rehetra ho atao eto anio. Dia olona rehetra koa amin'izao fotoana izao mbola te hanaraka manam-pikasana iaino izao fandarana izao, izao vavaka fiombenana izao Jehoandriamanitra, dia ho tony sy mahatsara any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Mankasitraka Tompo malalo. Ho anao rerany tera sy ny laza ny voninahitra. Ataoko izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Alleluia. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny nanam-bavitsika Azasika Patitsy mitondra antsika eto anatin'izay vavaka matsiro namomboana ny fotoana izay. Alleluia. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane amaly fitianao dia mpitombozitra, dia mpitombo fahasoavana, dia tongava amin'ny ambony indrindra ranabavy Azasika Patitsy. Dia tahiny Tompo ary isika mianakavy. Anao hiritsika aloha
dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoe tendranam-bavintsika Berta androany hitondra tenin'Andriamanitra eto avy ny Kowaity a dia raiso ny baibolinao a dia raiso ihany koa ny toerana tsara fahian'ny tenin'Andriamanitra isika. Misy filazana kely aloha, filazana somary mampalahelo ihany izy ity ary filazana somary mahamenatra ihany koa. Olazaina ve sa any amin'ny farany vao olazaina? Inona ty nareo tenena melova vao mampalahelo sa any amin'ny farany vao olazaina? Matetika mantsy oziny elo aloha rehefa any amin'ny farany. Vaovao mampalahelo a dia izao, lazaozao izy tsiry amboara-mielona. Ny vaovao mampalahelo dia izao. Rehefa natao ny fandiniana lalina dia hita fa nentin'ny hafanapo ihany a. Raha niteny tamintsika hoe andao hanao réveillon tsika, andao aty daholo tsika rehetrarehetra andeha hanao alimbavaka fiderana amin'ny 31. Rehefa tena nidiniana ilay izy a dia sarotra. Ny antony dia izao, ny ankabetsahana rehetrarehetra dia renim-pianakaviana na ray-pianakaviana daholo. Ary tsy hoary hoe eto daholo ianareo. Efa lazaiko mihitsy ilay vaovao. Eto amintsika eto izao mahafinaritra be fa misy ohatra hoe ankonana ray manontolo efa eto miaraka amintsika daholo, anisan'izany rahalahy Jesosy, ranambavy Jesosy mahery sy asana apôstôly. Izy mivady rahalahy alainy sy ranambavy mihaja. Izay ihany angamba ny hitako hoe tena hoe olona hoe eto ny lahy, eto ny vavy. Raha zareo izany izao taty a dia niara-tonga taty izy. Ny olana dia izao, le réveillon io a fetim-pianakaviana. Raha ho avy aty a, reto avy izany ny vato misakana aloha. Ny transport amin'io a dia hifanotofana satria andro fety. Ary aty aminay raha tsy manana tômôbily ianao a dia tena misy transport maromaro tsy maintsy alena. Izany hoe vola aloha izany a mivoaka dia ny harerahana efa mety tsy hailazaina ihany koa. Dia tsy hay hoe ahoana ny ahitanareo transport amin'io a. Ary nefitsika amin'io a dia raha tonga ny fanaovana an'ilay rendez-vous dia ohatran'ny tamin'ny Pasika izao, misy tamin'ny Pasika misy aminareo efa amin'ny 1:12 alina vao tonga sa amin'ny 12 alina dia anatin'ilay fotoam-bavaka izany a misy mbola alaina zay ny gara aty aminay dia ary amin'ny 10 kilometatra miala ny trano tsy maintsy alaina iny. Fa toy misakana faharoa, raha ho avy ianareo a, ny vadinareo raha hiaraka aminareo sokatra ny varavaranay a, na olona firy tsika tonga ato a dia izay eo no iainantsika tamin'ny Pasika tsika olona 7 ny tato a nety any. Fa raha ho avy nareo a dia ho avy ny vadinareo a, ny vadinareo mety tsy mahazo aina amin'ilay zavatra izay iainanareo ity. Ohatra izany hoe andia eo tsika dia ny vadinareo mety tsy ho alaizy a rehefa tonga miaraka amintsika eto. Nefa ve ny vadinareo sy ny zanakareo dia ho ajanonareo any fa nareo ho aty. Dia rehefa nidiniana dia tsy nomeny etsy mihitsy raha vitsy dia vitsy a no nanohana ny antso hoe ho avy. Ary na dia ny olona efa nieritrretina ho avy ary a dia teny ihany koa tamin'ny fotoana hoe farany hoe tsy ho avy ihany koa no ny antony manokana. Dia ho anareo ilay ho avy izany a sady andany volany, andany fotoana, andany andro a dia mety vitsy ihany tsika no tonga ato a dia mety tsy dia tena arak'ilay nieritreretina ny ambiance izay ao azontsika eto. Noho izany rehetrarehetra izany, nanapa-kevitra izay mivady a iarana tsiny indrindra amintsika rehetrarehetra. Tsy mora ny miteny izy tsy efa ela ihany no nanomanana sy ny tenena ny anonsenan'ilay izy, fa noho izany antony rehetrarehetra izany a dia tsy ho asitsika ny fety a amin'ny réveillon. Tsy ho asitsika izany a ny fety a amin'ny réveillon a izay efa nitradradradraina ny tenenina teto. Izay vao nikampanao afisy mihitsy amin'ny herinandro ity a, vao nikampanao afisy amin'ny mpiara-miasa amintsika mihitsy hoe anaovy afisy indray hoe alimbavaka kiradio. Noho izay antony izay dia tsy ho asitsika ilay izy. Ny ho ataontsika dia izao, ny zoma
fotoana farany anaovantsika vavaka fiaviana amin'ity taona ity, zany hoe ny zoma 30 décembre zany a no ataontsika mivavaka miavaka, dia ny sabata isika ny 31 miaraka eto tsika ny 31 ohatra ny sabata isan'andro ihany, fa ny alina kosa ny 31 alina dia tsy hisy ny live, malalaka be zany nareo amin'izay tianareo andehanana, fa any anaty zoom isika no hiaraka, any anaty zoom isika no hiaraka ny 31 araka ny tendranam-bavitsiry amboaramely io, satria moa rehefa tsy isy any ny live-tsika eto dia indraindray koa mety mba misy any ny mety zavatra mety alekely ihany koa ngambany arakaraky ny fandaminana eo ny ao anatin'ny tokantrano, dia hoe zahantsika lamy marak'izay zany anaty zoom isika nanao réveillon. Ianareo fotsiny izay tonga eto matetika mpiaraka aminay ka maniry nareo mba te hiaraka ratrika zoom aminay any anaty zoom ny tsodrano zany rehefa tratrano taontsika amin'io, any anaty zoom ny raha ntsika mifalifaly ny sabata alina vita sabata zany tsika dia miara-mipetrapetraka samy mipetrapetraka makaina sy mandamindamina, dia miverina anaty zoom tsika amin'ny 7 sasany alina na 10, tsy misaraka anaty zoom tsika raha tsy avy nanao ino ty sy avy mifampiaraba sy mifampitsodrano. Fa araka ny teny ranavavy Soameva amin'ny pasika isika mipasika mantsy tsy ohatran'ny réveillon hoe fetim-pianakaviana, satria samy hafa ny atsika ny pasika, ny datin'ny pasika sy ny sisa, dia amin'ny pasika raha 70 nareo tonga dia tamin'ny farany teo dia ataontsika 80 indray nareo ny tonga ato tokantranonay ato, dia tena amin'ny pasika tsika anao misimisy fanasa tongotra indray fanasan'ny tompo, hideran'Andriamanitra, anao kiendiendy, anao fiderana, zay tiatsika atao dia ataontsika daholo takany tamin'ny herintaona ihany. Ka dia amboary zany ny programanareo hoe amin'ny pasika isika no anao fiaonana fa tsy amin'ny réveillon, dia ilana tsiny entin'ny falifaly moa dia miteny ary tena atao pony menakavy kely mihitsy ny handray anareo rehetrarehetra, nefa noho izay anton'izay mazava aminareo kamo izay dia tsy hisy ny alibavaka réveillon antsika amin'ny 31 fa anaty zoom. Zay te hiaraka aminay anaty zoom dia malalaka mandefa SMP amiko zoom, mba tsy hoe messenger fa mizarazara be raha vao zay, fa mampiditra zoom nareo dia anaty zoom isika no miara-mifaly amin'ny 31 zay dia mamerina fialatsiny sady mirahasoa atsika rehetrarehetra. Dao ary vitany amin'izay dia mifampilaza dao atsika tonga dia hanao antirana krety amparianao androany hoe aza mitanondrika tsony aza mitanondrika manoloana ny zavatra zay mety atrehanao, tonga dia hitravatra antsika amin'ny hira neno finaritra rasana vavy malala. Ao ny antitytsika teo dia toriteny miaraka amin'ny ranabavy Berta ndao ary to. Fali
aza mitanondrika kimila no miran'izay izay aza mitanondrika de mipira kimila ohatny hoe kimila song zany fa kimila fotsiny ki de mille KIMIL aza mitanondrika no anarany titran'izay izy zay a ararasana vavamalala. Lohatsika hiditra amin'ny toriteny mpanjosika nabavitsika Berthe Sava, halleluia, tsara le hira, tena mahafinaritra iny hira iny. Halleluia, misaotra anareo. Dia andao atsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, hoentiny ranabavitsika Berthe Sava, dia menofinaritra daholo ary tompoko rehefa eo verina eto ihany rehefa eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranabavy Berthe. Nay tompo ranabavy Berthe, anao ny fitenenana. Tahin Jesosy, Pastera Menakavy, dia tahin Jesosy atsika rehetra mpanaraka nonjam-peo aki-radio andramoka izahaho. Raisiko fahasoavana ho ary havana malala ny zaran-ten'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny tenin'Andriamanitra ifampaherezantsika dia hohitantsika ao amin'ny filazantsarany Mateo. Mateo toko voalohany, raisintsika mamaky amin'ny 9:20 miafara amin'ny 9:20. Mateo toko voalohany, raisintsika mamaky amin'ny 9:20 miafara amin'ny 9:20. Ny sora mandreo ambony. Ny nilazany enjely tamin'ny Josefa fa ny fananomasina no nananany Maria anaka. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza tamin'ny fananomasina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy enjerin'ny tompo niseho tamin'ny alalan'ny nofy ka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fananomasina. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataona hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe: indro ny virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony olona hoe Samuel. Izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao araka izay nandidiany enjerin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterahany zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Halleluia, amen. Izao tenin'Andriamanitra izao ry havako malala dia tenin'Andriamanitra fanehoany indrindra ny voninahiny sy ny fanahy masina tamin'ny Maria sy Josefa zanaky Davida. Tamin'ny fotoana ry havana malala rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa ary mbola tsy nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Magaga ry havana malala satria nikasa Josefa zanaky Davida hampakatra ary mitia ilay Maria, kanefa nitoejaza tao an-kibony Maria izay hampakarin'i Josefa. De rehefa nitoejaza
Maria ry havana malala, ny fanaiky tamin'ny Josefa zany ka Davida fa ho fofombadiny, dia lany fagnahy Josefa tamin'izany fotoana izany. Tena nanana fieritreretana lalina ary lasa dinika satria fantany fa mbola tsy nivady i Maria. Fantany mbola tsary nanana ny olona zay hitiaviny i Maria, fa nohony tamin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra ry havana no nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny nahatonga ny zaza lahy izay tao ankibon'i Maria. Ary Josefa ry havana malala dia nanan-tahotra satria nino izy fa mbola tsy nitoejaza Maria, fa kanjo hitany fa nisy zaza tao ankibony. Dia nivavaka Josefa ry havana, nangataka tamin'Andriamanitra, tamin'ilay Jesosy izay fisehoany izao zazankibo tao anatin'ny kibony Maria. Dia naniraka ny anjeliny Andriamanitra ry havana. Rehefa tao anatin'ny torimaso Josefa dia nisy ny anjeliny Tompo izay tonga teo aminy, izay tamin'ny alalan'ny nofy niseho tamin'ilay Josefa zanaky Davida. Ary nilaza taminy nireo anjely fa aza matahotra fa indro hitoejaza i Maria fofombadinao. Tena manaitry ry havana malala izao tenin'Andriamanitra izao, ary tena mahavelo mpanantenana bebe kokoa satria rehefa ny fanahy masin'Andriamanitra no hiasa dia tsy misy masakana izany, ary tsy misy ny tsy ho tanteraka nohony amin'ny alalan'izany fanahy masina sy ny anjely izay efa masina nitondra ny hafatra, nibitsika tao anatin'ny Josefa zanaky Davida, nampanantena nanala ny tahotra ny amin'ny Josefa fa hiteraka zazalahy i Maria, ary ny anarany dia hataony olona Jesosy. Ary Andriamanitra izay antsontsika isanandro izay zanaky Maria izay avy tao aminatin'ny kibony izay. Tena sambatra ry havana raha manaiky ny fanahy masin'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao. Tena sambatra ry havana malala raha manana finoana ny amin'ny alalan'ny irak'Andriamanitra ny anjely izay rahiny ho aminao sy ho amiko isanandro, izay mitondra ny hafatra ho amintsika zanak'Andriamanitra, dia fahasambarana ho antsika izay. Raha tsy nisy ny anjelin'Andriamanitra voiraka ho tonga teo amin'ny Josefa zanaky Davida ry havana, dia tsy nanana fanantenana fa tokiana hampakatra i Maria ho vadiny izy. Fa noho ny fanahy masin'Andriamanitra sy ny anjelin'Andriamanitra zay efa nirahiny ho amin'ny Josefa ry havana, tonga de nanaiky ary tena faly satria niteraka izay Maria ho Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, ny zaza tao ankibony. Haleluya!
Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao araka izay nandidiany anjeliny tompo azy ka nampakatra ny vatiny. Efa noho ny heriny fanahy masin'Andriamanitra ny anjeliny tompo tonga teny amin'ny Josefa ry havana, tonga dia taitra Josefa, tonga dia tsy nanana fisalasalana fa hampakariny ho vady ilay Maria. Ary mbola tena tanatiny tsy finoana Josefa tamin'ny voalohany fa noho ny fanahy masina sy ny anjely na dia mbola tsy nipoitra teo aza ny zazakely dia efa tena nino Josefa zanak'i Davida ry havana nanaiky nampakatra ilay Maria ho vadiny, satria tsy tamin'ny alalan'ny fahotana no nahatongavan'izay zazakely fa tamin'ny alalan'ny heriny fanahy masina avy tany an-danitra izay nidina tao an-kibon'ny Maria dia tonga Andriamanitra vilona ho mpamonjy ahy sy ho anao. Mahatonga ny fahavelomantsika rehetrarehetra, ahatavantsika ny fahasoavana isanandro, ahatavantsika ny fanasitranana isanandro, indrindrandrindra anehoan'ny famelan-keloka ny amin'ny ratsy izay ataontsika. Velona Jesosy ry havana, ary manana ny fanahy masina velona izay raha ny anjely ho tonga amintsika tsirairay avy noho ny amin'ny alalan'izay Andriamanitra izay. Aokantsika rehetra samy hanana toe-po toe-tsaina ho feno fanahy masin'Andriamanitra ary hanana sy hivelomantsika ny amin'ny alalan'ny fitondrana, any amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny hafatra izay hento ny anjely irahan'Andriamanitra eo amintsika isanandro. Tiantsika Jehovah Andriamanitra ry havana, manekeo sy mandraisa ny fanahy masina ho tonga hanafitra ho eo amintsika ny anoloana ny fomba ampiainantsika rehetrarehetra, fa ho tonga aminao araka izay irinao ary ho tanteraka noho ny amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ilay Tompo Andriamanitsika, ny amin'ny alalan'ny hetaheta izay hangatahintsika manoloana eo amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy Berta isika tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny teto izay. Alleluia. Misaotra indrindra ary Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ane hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto ranavavy Berta. Tombositra dia mitombo fahasoavana dia tena hoe tongava amin'ny ambony indrindra ampiasanao foana ny Andriamanitra. Alleluia. Dia mankasitraka anao izay rehetrarehetra teto hidoranao izay tenin'Andriamanitra izay. Soakoinina Jesosy Mpandresy, Todisy Jesosy mandrakizay, Kodaniela, Kodarioni, Marina Tiana, mbola tsy narabaiko daholo gampo izany dia arabaina daholo ianareo rehetrarehetra, hitody rahony soa, tonga soa. Alleluia. Misy problème be ty tantara ty ry havana, ary tena problème be anisan'ny problème ngeza indrindra ihany koa tato anatin'ny Baiboly. Olana natrehan'olona anankiray ity zavatra ity, dia tsy izany fa i Maria. Vakio dia mora, fa tantara ngeravana izany ny ainan'ny Maria izany. Misy fotoana ao anatin'ny tokantrano ohatra misy vola very, dia kizitina be ilay ramose ohatra,
dia ny anazavany le taditiko nisy tany aminay mbola kely dia le olona ao fanolo-bodirindrina aminay masika zany rangahy zany, tena masika. Fa zaho amina tamin'izany tamin'ny mbola kely mitomany foana rehefa maheno an'izay rangahy izay mibediny zanany, ka ny zanany namako. Fa tonga ao an-trano rehefa tonga ao zany rangahy zany isan'andro tsy maintsy misy zavatra hitavatabana, ary tena mitavataba be dia mikatoka. Tsy haiko foana inona foana ny atikapoany an'ireo zanan'ireo. Dia ny vadiny vao andeha hiteny aro an'ilay zaza dia tena tsy mbola nisy ohatr'izany. Ary io rangahy io dia tsy azo anazavana zavatra zany hoe isaky ny tehiteny le ramatoana zava-momba an'ireo zaza ohatra hoe tsy nahay fianarana ve sa ohatr'izany, dia efa voafelaka ny tamaina moa andreo zaza ireo voakapoka tena rena iava ty tadidiko mihitsy. Tena zahako mihaino an'ilay izy tamin'izany tena tsoriko mihitsy hoe tena traumatisé kely mihitsy aho tamin'izany. Mihaino an'ilay enina mihitsy zany misy kapoka mandrivorivo amina hazo le namako le zazakely. Satria maninona enjana be rehefa sendra ray mpianakaviana ohatr'izany. Isoraka an'Andriamanitra mba tsy nanana ray mpianakaviana ohatr'izany zay. Tonga le rangahy tsisy ninona tsisy fifanazavana fa dia tena tezitra. Problème be ny iainan'ny Maria eto. Vakino io ka vita. Nianazava amin'ny Josefa hoe ina moa le zavatra nitranga teto. Anao nge tsy le Matthieu teo aloha mivakitsy miverenantsika any Matthieu mivakina Nambavyberty io fa andao any amin'ny fetim-boan'ny tantara mivakitsika Lioka toko voalohany. Alleluia. 2:20 hatramin'ny 30. Eto ilay tantara ngeza be tokony tena problème be. Tahin'ny tompo Rosina dia tahin'ny tompo Erika anatra. Alleluia. Luka toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 30. Vakiko amin'ny aran'i Jesosy. Ny soramary dia nilazany Gabriela kely zanaka ranam-bavy Suzelle, Gabriela ny anarany. Nilazany Gabriela tamin'ny Maria fa hiteraka an'i Jesosy izy. Ary tamin'ny fahinam-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virginie anankiray izay voafofo vadin'ny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranak'i Davida. Any anaran'ny Virginie dia Maria. Ary noditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba ary ilay nasoavana ny tompo momba anao. Ary taitra loatra izy no niteniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fanambarana zany raha fiaraban zany. Ary ilay anjely taminy aza matahotra ary Maria fa efa nitafity tamin'Andriamanitra ianao. Ary indry toe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy no lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovahandriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy ary hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy hanapataperana. Ary io Maria tamin'ilay anjely, ahoana reny natanteraka an'izany fa tsy mbola mahalala lahy aho satria mbola virjiny izy. Ary ilay anjely namarika anao tamin'ilay hoe ny fanahy masina ho tonga aminao ary iserin'ny avo indrindra hanaroka anao. Ko ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa nitoe-jaza koa na dia efa antitra ary efa mandray enina izy izao izay natao hoe momba. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Mandefa 7:30 babareo amin'ny baibolinao dia hoy Maria ity ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao dia nandao azy ny anjely. Babareo amin'ny baibolinao iteny mandefa 7:30 dia hoy Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tanteraka amiko araka ny teninao dia nandao azy ny anjely. Problème ity zavatra nitranga ity. Zao zavatra nitranga. Maria Virginie. Fa i Maria dia nifamofo tamin'ny lehilahy atao hoe Josefa. Ary rehefa mifanofo dia ho fofon'ilay lehilahy io ho vadiny i Maria. Amin'ny fahafantarany fa Virginie raha vehivavy. Ary Virginie zany dia mbola tsy niaraka tamin'ny lehilahy. Mbola madio. Dia eritreretinao fa io lehilahy io hampiakatra azy ho vady. Mivoaka maraina mody ny hariva dia manantena fa ho avy ny andro anankiray
hanambadiana ny vehivavy io de miandrandra ny vehivavy io virjiny izy. Ahoana ny ataonao raha ianao ny anontaniako? Ahoana ny fomba nazavany Maria ny Josefa n'izany zavatra izany? Nefa Maria nahita ny anjely. Ho mora amin'ny Maria ve ny hanazavany io zavatra io amin'ny Josefa? Verina vany zany Josefa dia hiteny hoe Josefa za bevoka. Dia tsy fantatra hoe hiakatra firy ny tension an'i Josefa ianao an'izany. Hoe za bevoka. Mora zany sa sarotra? Josefa, ahoana izay malala? Avirao fa mizatra kely resahako anao Izy zavatra tena important be Josefa. Petiam-panomboana dia teteny aminao hoe tsy tiako ianao sao dia tezitetra eti-po eo. Fa hoana izay za tsy teny raha voatra hoe aviavy be ohatr'izany ianao ka. Petrano teny raha mangatsika. Teny jus de papaye raha misy. Hiteny zavatra aminao teneno re. Ka ho teneniko fa tsy io dia fa raha voafafana za tsy teny Ny zavatra tena ngeza be fa ety-am-panomboana dia zao hoe tiako tsapany lahy fa tiako lahy. Zany tsaro foana fa tena tiako lahy. Teneno rehefa. Fa zaho tena tsy tiako ianao raha ho teneniko ka hivatravatra na alahelo. Hitanao, isika ianao hoe tsy mieritreritra hoe tsy efa mba nieritreritra ve ianao hoe efa tokony hanan-janaka isika? Eo izy Josefa, tena programako mihitsy ny hanan-janaka. Zany hoe za hitoetra azy Josefa. Za mitoetra azy. Fa tsisy hidiranao. Mafy ke zany driavana. Hitoetra azy ahoana reny nazavako anao? Hitanao sarotra be ny nazavako anao an'izy. Fa tiako fantatra fotsiny hoe za tia anao. Dia tiako ianao atoky anahy. Atoky anahy. Mafy zany driavana. Resaka zany ka atao fa sarotra zany. Ngamba ny tena tsy fantatra olombelona Josefa. Tsy Josefa ho any nisy ahon'ny anjely teto fa nandeha meloha io Luka toko voalohany io nandeha voalohany voalay Mateo fakitsika teo. Hitoetra azy ianao ry Maria. Ny fanontaniany Maria dia fanontaniana anankiroa. Anankiray aloha voalohany. Hoy izy Maria, ahoana reny hatanteraka zany amiko nefa za mbola tsy nahalalala? Tsy nantany Maria, ahoana no itenenako an'izany amin'ilay rangary? Na hoe hiteny amin'ilay anjely hoe dia ahoana Josefa amin'izany? Ahoana ny hatanteraka an'izany ozy izy? Tsy hoe Josefa tsy tiany tena tiany Josefa. Fa Andriamanitra koa tena tiany. Za manao antsoava amintsika rehetrarehetra. Nareo izay manambady, tiavo ny vadinareo ajao ny vadinareo fa tiavo mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra. Akatoavy manajany ny vavy hanaja ny lahy ary ny lahy hanaja ny vavy. Fa ajao ambony lavitra noho izany Andriamanitra. Indraindray mantsy rehefa misy fotoana matetika ny lehilahy manana ty fomba fiteny ty. Ohatra tsy tia andeha vavaka ny vadiny dia zao ny teneny hoe ao amin'ny Baiboly misy teny hoe manaja ny vadinareo. Fa za dia tena nareo raha nabavy. Ajao ny vadinareo, karakarao ny vadinareo, anjara asan'Andriamanitra, angeza-piomen'Andriamanitra nareo
ny karakara ny vadinareo a, ny tia ny vadinareo a, torak'izany koa tsika lehilahy. Arovo ny vaditsika, vadinareo tsika tsirairay avy, tsy hoe misy vaditsika hitambarana akory. Meo fitiavana atao. Fa mihoatra no zany rehetrarehetra zany, tiavo Andriamanitra, akato avy Andriamanitra. Ka ny Maria teto a, tsy mbola nieritreritra ny Josefa mihitsy izy aloha. Te hisarahany Josefa amin'izany, aiza ny tany alehako, aiza tsony nahita osin'iny. Ny fitiavana efa tena ao anatin'ilay tena efa mafiorina. Aoka tsy soravain'Andriamanitra, izay nahorin'olombelona. Aiza tsony nahita osin'iny, fitiavana efa mafiorina misy iran'izay mihitsy. Arany anay mafiorina. Any olona namany tsy hitariko zara zay olona be olona dia mafiorina hozy ny olona dia ny oriko ny tenenin'ny ankizy tamin'izany. Fa teneniko anao, tsy nanontany momba ny Josefa izy. Ahoana natanteraka an'izany? Tsy nandalo tao amin'ny sainy mihitsy fa misy loza amin'ny tatao eo anoloany. Hoe ahoana ny inavy no fetraka an'izany, ho rava ny tokantranoko, olombelona iny, lehilahy iny. Tsy niteny koa izy hoe zany hitoejaza toe-tanàna mba hateny mba hazavao an'i Josefa kosa, zany mba tena ahoana ny anazavako an'i Josefa. Tsy vitako marina mafy ray anjely ny teny an'izany a. Ahoana ny anazavako, fantatro Josefa. Ela ny rahana io, fantatro tsara iny. Misy fetrany ny amin'ny ahintsika ihany. Ry havana, tsy tany an'izany ny sain'ny Maria. Ahoana ray natanteraka an'izany ozy izy. Rehefa nazavain'ilay anjely, zao avy ny zavatra hitranga. Dia namafisiny anjely amin'ny diny fafito amin'ny telopolo hoe tsy hisy tsy ho tanteraka ny tehirizina ataon'Andriamanitra. Diozy Maria, raha izany ary, dia zao ity ary ahy. Ity ny ankizy vavinao, ity ny ankizy vavin'ny tompo, aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ny anjely. Ny amin'ny Maria tonga dia zao tsiny hoe ny mahatonga nanatsoina hoe arabaina ro lay no asoavana, fa soavana ho azy any. Everinao fa firy riavana ny vehivavy virjiny tao amin'ny Israely tamin'izany. Safady indrindra. Everinao fa firy ny vehivavy virjiny tao amin'ny Israely. Tao amin'ny Israely ny riavana. Raha ny tokony izy ny vehivavy mbola tsy manambady rehetra dia virjiny daholo. Ary za miteny antsika fa ianareo vehivavy na iantsika lehilahy, raha mbola tsy niditra tamin'ny firaisana ranofo mifalia, dia terizo ny fahamasinanareo. Fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahamasinana. Tena hotahin'Andriamanitra ny tokantranonareo raha tazominareo ny fahadiovanareo hiditra amin'ny tokantrano izany. Halleluia. Amen. Tsy marirery tompoko ny vehivavy virjiny tao amin'ny Israely. Vehivavy virjiny nefa no ametrahana ho alofan'Andriamanitra amin'ny heriny dia hitoejaza. Ny ray sy ny Maria ho tombony lehibe, ho tombom-pahasoavana ngezabe, izany hoe ny fidian'Andriamanitra ametrahana hitondrana ny zanany, hitondra ny Jesosy ao an-kibo tonga nofo. Arabaina ro lay no asoavana. Tsy niresaka Josefa mihitsy Maria teto. Ary tsy niasa ny sainy hoe ahoana ny amin'ny vadiko iny, ahoana ny amin'ny tokantranoko, fozy Maria, tonga avy amiko. Halleluia. Aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Ity ny ankizy vavinao. Fanolora-tena zany fanekena. Eny ary tanterao amiko fa tsy manino. Raisiko am-pifaliana Jehova. Dia tsy nitantaraina tao moa ahoana fomba fitantaran'ny Maria ny Josefa. Efa dia amin'ny Mateo tsika
hoy le tenin'andriamanitra velomako vakindrana bavy behata teo nirazan'ny anjely tamin'ny Josefa fa ny fanamasina no nananana Maria anaka. Nandeha tokoa ny resaka izy mivady dia nazavain'i Maria hoe fanahy masina Josefa, fanahy masina nampiavokana ahy, fanahy masina nampitoetra zaza ato takiboko. Raha amin'izao fotoana iainantsika izao efa misy telefona savain'ny Josefa mihitsy telefona zao dia misy olona mety hoe George ny anarany fa mody atao hoe fanahy masina. Nareo hoe taminareo naditra raha lamba manao ohatr'izany ovaina daholo ny anaran'ny olona rehetrarehetra vehivavy dia lazaina fa George, lazaina dia lazaina vehivavy dia lazaina fa mpandrafitra, raha Pierre, raha Mary, nefa ny ianao malala hoe Prisca ty dia izavy, Erika ty dia Sondolaty. Raha amin'izao aho zany hoe lehilahy amin'izao teneninao miana telefoninao jerena atao zay misy message avy amin'ny fanahy masina efa mifampiresaka efa ela WhatsApp. Fa niodina ny sain'i Josefa manaro zany tsy hainao ohatry mety nandeha nila hevitra tamin'ny namany mihitsy Josefa. Oralahy vadiko ndiondra aka ohatran'ny tena bevoky arabaina zany kongazahy fanahy masina mony dia iny koa le olona manoleleny resahana nareo sendra namana ohatr' zany rehefa hitantaranao zavatra mombamomba n'izany izy dia zao tsy milamina zany hafahafa ninona teneninao eo ny tsy milamina ihany ny hafahafa ihany ny ao anatin'ny say te hamorona zavatra tena hoe tena mode mécanicien ndrero mampionina mode mécanicien ohatr' zany tena hitan'Andriamanitra atao an-tsain'i Josefa tsy meloka Josefa olombelona izy ahoana azy zany hoy izy Josefa tena mapetraka moramora tena mapetraka moramora tsy miditra amin'izany aho izy Josefa afa-baraka amin'izany aho tsy miditra amin'izany aho tsy milaminy teo izy Josefa ka dia ny velomany apetraka ry Maria tsy anjarany antsika roa aoriana atao mafimafy kokoa ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanana baraka azy dia nikasana metraka azy mangingina hatramin'izay appel tsisy farany alao any no mikapetraka mangingina modina fa tena azafady fa lasa silencieux le telefony tsefo mihitsy ny appel-anao e ndala dia davy ray akavady anao izy Erika apetraka mangingina raha ny eona indimy isan-kerinandro rehefa tsy kelikely izy tsy atao tampoka be izy Josefa alaina miadana atao intelo isan-kerinandro amin'ny herinandro indroa isan-kerinandro amin'ny taram-bolana indroa mandeha amin'ny roa tokom-bolana tsy mifankahita zay mihitsy asika ataon'ny Josefa saika metraka azy moramora ny kasa metraka azy moramora misy ira ohatra ny tenena mampioniny mihitsy nikasa anara tsy tanana baka ny nikasa metraka azy mangingina fa zao hoe halleloia tsy navelan'Andriamanitra rery i Maria hitanareo ry havana misy fotoana isika reto misy zavatra tsy haitsika manazavan'izany amin'ny olona saika napetraka Josefa i Marie zao saika nipetraka raha Marie zao
ampianezako anao androany dia zao misy fotoana misy zavatra tsy hainao kory ny anazava azy aman'olona. Maria tsy mpikabary, Maria dia vehivavy tsotra, asy tsy mba zanak'olona mahitahita ka io hototeny eo amin'ny firenena, hototeny etrany anaty tokantrano hoe zanakangiabe tena tsisy ohatr'izany. Fa ny nataony Maria dia inona fotsiny? Nanaiky fotsiny ny programan'Andriamanitra, nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Inona nataon'Andriamanitra? Hitanao ilay anjely nandao azy io, 9:30 dia io Maria, ity ny ankizy vavy tompo, aoka anio tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely. Nandao azy niakatra tany an-danitra ve ilay anjely? Matio toko voalohany 9:20. Fa raha mbola nasaina izany izy, ely nisy anjelyn'ny tompony sy tamin'ny nofy. Io ilay anjely resaka tamin'ny Maria inge ilay anjely nandao amin'ny Maria taria. Hitanao Andriamanitra rehefa miasa tsy manao asa tapany. Resaka tamin'ny Maria izy aloha, nazava amin'ny Maria ny zavatra hitranga. Tsy navelan'ny asa saina kory Maria. I Josefa nge tsy niteresaka tamin'ny Maria. I Josefa zany reto rehefa teny Maria, Josefa, za bevoaka. Dia ohatra sekataitra Josefa ambodosy Josefa, tsy tiako atao aleza. Zany félicitation baky, apetrako moramora ianao fa zany tsy azonao. Josefa, za bevoaka ny fanamasina. Zany lefa tena le hita, dina le zany arabaina ny vadika. Ianao andeha ho panaovana bisou, ianao andeha aloha apetraka moramora ianao tsisy fahazonao zany. Tsy azonao zany Josefa. Zay fa Lazaro samy malala dia hitanao tsara dia apetraka manginikely ianao. Zany io. Tsy fantatry Maria tao anaty eritreritry Josefa, fa fantatry ny anjely. Alleluia. Fantatry ny anjely. Vao fikasana fotsiny ny Josefa ary amin'ny patoriana ary Maria tsy eo Maria tsy malala ninina. Maria nanaiky fotsiny. Maria nanaiky fotsiny. Tonga avy amiko araka ny sitrapony. Tonga avy amiko araka ny tenin'Andriamanitra. Tonga avy amiko fotsiny fa vonina. Alleluia. Eny arozony anjely. Ho ataoko ny nécessaire rehetra. Ho ataoko izay tokony atao. Sa matahotra ianao. Misy fotoana ianao tsy mahavita misy zavatra tsy hainao mihitsy, tsy vitanao ny nazavan'izany aman'olona. Misy fotoana, misy zavatra tena tsy hitantsika mihitsy izay ho tenenina ny olona. Indrindra ho fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny fanekenanao sitrapon'Andriamanitra misy fotoana sarotra aminao ny nazava olona. Misy amin'ny vadinareo sy ny fianakavianareo nge variana ary mety leo anareo mihitsy. Indrindra rehefa sabata, maraina parivon'ny andro, inona ny atao? Ety, telefona. Io mi telefona io, tomany rehefa voankasika. Anaty commencement. Io falifaly, alleluia. Io mijery dia io miemendry rehefa misy toritely. Ozy ny lefa inona ny ataonao ny telefona iny e? Dia maraina parivon'ny andro ianareo dia eo foana. Sabata, dia maraina parivon'ny andro ianareo dia eo foana. Ina nazavainao n'olona, eka hitanao mantsy ny sabata mantsy dia ny Jehovahandriamanitra hoe zany ndo tsika hijery any amin'ny hijery baiboly tsika sonao dia azavaiko anao. Misy fotoana tsy hitanao izay hamarina an'izany. Tsy hitanao izay ho hazavaina amin'izany. Tsy misy fotoana sarotra aminao ny hanazavazavatra. Rehefa sarotra aminao ny hanazavazavatra, sitrapon'Andriamanitra io ataonao io, tsisy atahoranao. Manaiky fotsiny ny ataonao, dia Andriamanitra ny andefa ny anjely hanazava ny olona sy handresy lahatra ny olona. Misy zavatra tsy ho takatry ny olona mihitsy raha ianao ny hanazava azy. Tsy ho takatry Josefa mihitsy zany. Tsy olombelona ny manazava an'iny. Fa raha olombelona manazava an'iny, apikabary ary vao mefandipatra ny zavatra eritreretina.
efa be loatra ny teny lazay mipikabary fa anjely teny ray fotsiny de mazava aminy ozy le anjely fa raha mbola nysaina an'izay izy de ino taminy anjelyny tompony sy taminy hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra pakatra ny vadinao mari vadinao fa azazay eo akibony de avy amin'ny fanamasina ka teraka zazalahy izy anarana ataonao hoe Jesosy fa izy ny amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany ary zany rehetra zany de tonga mateteraka ny tena ampilazain'ny mpaminany hoe hitanao anjaran'ny anjely nanazava verse tamin'ny Josefa hitanao io eo volazany amin'ny Isaia 7:24 izy ny anjely jereo ny baiboly de hitanao indro ny Virjiny iteraka itoejazaka iteraka zazalahy any anarany ataon'ny Elohe Emmanuel zany hoe raha adika amintsika Andriamanitra ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony de nanao araka izay nandidininy anjelin'ny tompo taminy ka napakatra ny vadiny ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy any anarany atao hoe Jesosy hitanao raha olombelona nanazava teo ady tsy vita natsona ny président Bokotany natsona ny paster natsona ny ray mpianaka le tonton zay lehibe atokatoka any amin'ny fianakaviany reny andaminy korotana natsona ny président amin'ny fitsarana natsona ny olona andaminy io ady io raha olombelona nanazavany io tsy niditra tamin'izay Maria ozy hoe tsy haiko ny manazavany zany fa hain'ny anjely maina tsisy niditra teren'ny Josefa satria ny anjely no nanazava azy amin'ny alalan'ny verse teny tsotra tsy hanongatra baiboly koa Josefa fa ny anjely ny teny tamina hery sy fahefana avy any an-tany Josefa azarinao izy aleloia hoy tena Andriamanitra any amin'ny Jeremia 1:5 nova izy kely ampahirikelanao andro any Jeremia 1:5 andiny fahina amin'ny 30 izao no lazainy Jehova ino misolo vavanao amin'ny adinao sady anao famalinao anao ka horitiko ny ranomasina sy ataoko tankina ny loharanony indro hisolo vavanao manaiky fotsiny ataotsika tsy tsika miteny Jehova ny an'olo hisolo vava ary tsy solo vava ihany an'olo-tsaina Salamo 2:30 tsara ngery avany io Andriamanitra Salamo 2:30 amin'ny sainanao de ampianatra ny lalakalehanao hitsinjanao masoko ka an'olo-tsainanao tsy anjaranao zany Andriamanitra ny an'olo saina Andriamanitra ny hisolo vava obolina toko 2:20 Jehova ne ka hisolo vava azy amin'ny adiny ary animba ny ainy izay manimba azy na obolina toko 3:20 fa mahery ny mpanavitra azy izy no hisolo vava azy amin'ny adinao aleloia amen manaiky ny ataotsika aleloia rehefa manaiky tsika za miteny anao anjaran'Andriamanitra ny misolo vavanao petsaky tsika isika misy zavatra tsy ho voazavatsika mihitsy amin'ny olona tsy ho voazavatsika mihitsy amin'n'izaniza fa Andriamanitra hisolo vavanao tsy anjaranao tsy no manazava ny anjaranao de manao ny sitrapon'Andriamanitra ozy ny olona inona daholo ty zavatra ataonareo de tsy hanao krismasy koa zany nareo tantara mantsy io tsika mantsy amin'ity semaine ity tady fotoana anankiray afahantsika manao fampianarana krismasy tsara ampahafantarina anareo 7 menadara eo na de sanatria aza isa taontsika de zao rehefa volana Desambra zao mampiena ny olona rehefa nareo fa kelikely reo zao mbola enina reo amin'ny fotoana iterenako an'ity tsy mankalaza krismasy tsika tompoko amin'ny lahady amin'ny 25 Desambra tsika tsy mankalaza krismasy le tsika tsy aholakolaka zany aza de dada Benuel fa Jesosy zao fotsiny teko anareo mbola nanao fampianarana tsika amin'ny semaine ity raha maharitra nareo fa mitedava fotsiny nareo anatin'ny baiboly teny anankiray miteny amintsika takany tamin'ny andro pasika hoe izao ny ataovy fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy atsiarovana ka raha mahita nareo ao hoe teraka Jesosy de mba ataovy mba ho fahatsiarovana akala zao isaky ny 25 Desambra akala zao de asio dada Benuel de asio mangataky lalao de asio sapin de décorer raha mahita an'izay nareo de anao krismasy tsika amin'ny fotoana ity tonga de ataoko live mihitsy ny krismasy raha mahita tendray mba omeo anahy aleloia fa isika de tsy mankalaza krismasy
ary tsika tsy manisy sapaina anatin'ny tokantranontsika fa tsy avy amin'Andriamanitra ireny. Rehefa meny fampianarana tsika amin'ity semaine ity dia ho hitanareo mazava aminareo fa tsy manana fotoana tsika androany. Fa mba tahaka n'io ihany koa, tahaka n'io krismasy io ihany koa, tsy dia manana zavatra teny maro hovaliana izay. Sarotra ny nazavan'izany, fa nefa ny misy fampianarana ihany no tsika amin'ity semaine ity. Fa izay mahatoky ny anjely. Alleluia. Izay mahatoky ny anjely. Ny anjely ny amangy ny olona ny anatin'ny tokantrano ny mpanaraka n'ity mpandarana ity. Tsy mahita inona raha nabavitsiny amboara-mialina? Ay tsy mahita teny fa raha mahita ho anareo ianareo izay mankalaza krismasy raha mahita teny nareo amin'ny baiboly hoe akalazao ny krismasy, akalazao ny noely, akalazao ny tena chapeau dia hanao krismasy tsika amin'ny tena mahita nareo. Dia meo an'ahy le verset. Mipasika zao tsika hanao pasika satria tena ozy mihitsy Jesosy hoe zao ataovy fahatsiarovana. Tsarovo zao fahafatesako zao, tsarovo zao fijaliako zao, dia manao pasika izy. Fa raha mbola miteny izy hoe tsarovo zao zato ato anaty tranomby zao dia meo an'ahy ny verset. Alleluia. Isolo vavanao ny Andriamanitra amin'ny zavatra sarotra izay voalalovanao. Misy aminareo hoe miatrika ady amin'izao fotoana izao. Ary sarotra aminareo ny hanazava amin'ny olona ny amin'izao hijoroanareo amin'ny fivavahana izao. Fa za anao tahaka an'i Paoly, azan'ny apôstôly ampahaizako anao androany. Na zavatra sarotra namorana eo anoloanao. Asa apôstôly 5:20 hoy Paoly. Ary Paoly, mangataka amin'Andriamanitra na amorana amin'ny sarotra. Tsy hanao ihany fa izay rehetra mandray io dia hitovy amiko afa-tsy amin'ny rehetra gadra rehetra ihany. Na ho amin'ny mora, na ho amin'ny sarotra. Ombanao Andriamanitra, hisolo vavanao Andriamanitra. Masina misy tena nankemeko anareo ty hoy any amin'ny Daniel 2:7 raika vory efa nanofy Nebukadnezara dia tsisy nahalaza ny nofy. Zao tena Andriamanitra hoe andivranimbola ary sarotra ny zavatra nanontanian'ny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra izay tsy manam-ponenana mofo. Etin'ila izany fa tsisy olombelona afaka handika ny nofon'ny mpanjaka satria sarotra dia sarotra. Fa nisy olona nahadika nefa io dia tsisy izany fa Daniel. Iza no niteny an'i Daniel dika ny nofon'ny mpanjaka? Le anjely mpandresy lahatra, le anjely mpanazava, le anjely mpitalidalana, le anjely tsy mpamela irery, ilay tsy namela ny Maria, nandresy lahatra ny Josefa, nampisokatra ny lalana, dia io anjely koa no mba irariko mba ho tonga eo amin'ny fiainanao. Io anjely koa no irariko, alleluia, mba ho tonga any aminao any tokantranonao any. Betsaka amintsika ny mila fanampiana amin'izao fotoana izao. Na eo anivon'ny fiasananao na anivon'ny tokantranonao dia sarotra aminao no manazava. Misy zavatra tsy ho vitanao ny hanazava azy. Amin'ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra na dia ny batisa atao any anaty rano. Misy aminareo be dia be atao batisa ny rano eto dia ankivian'ny fianakaviana nareo dia teny fianakaviana nareo diso lalana nareo fa io ve dia batisa. Na dia fanaovanareo ranabavy ireo saron-doha azy dia ahitan'ny olona fanakianana. Aza matahotra fa ny anay mbola be lavitra noho izany ny ainanay. Fa tsotra fotsiny ny anjely hisolo vavanao. Tena androany amin'ny alalan'ity fandarana ity aniraka ny anjely isa-tokantrano isam-batan'olona Andriamanitra. Dia fantaro fa manomboka androany raha mino ianao tahaka ny teny ranabavy Erika io amin'ny finoany teneny hoe mila anjely aho izy tonga ato an-trano dia tonga avy aminao araka ny irinao. Dia ilay anjely izay nandao an'i Maria
ka namangy any Josefa na le sahatra any Josefa io anjely io irahan'Andriamanitra anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy dia hisolo vavanao Andriamanitra amin'ny alalan'io anjely io. Dia any ananiny misy olona tsy mila ifamaly aminao akory, tsy mila nazavanao zavatra akory. Ny anjaranao ekeo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anjaranao dia tena hoe intiny ankizy vavin'ny tompo na intiny ankizy lahan'ny tompo tonga hampamokaraka izay irinao Andriamanitra. Fa za tsy anjarako ny sisa fa anjaran'ny anjely no sisa. Ny anjaranao androany dia manolo tena dia ho hitanao ny fomban'Andriamanitra anao fa tsy mamelanao irery Andriamanitra. Ny tompo taolontsika rehetrarehetra. Manolo tena anatin'izany izy zany tsika. Tena fosiny raiso tompo fa hanompoanao Alleluia.
Sotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity. Mideranao zay ary mankalaza anao ny amin'ny fitiavanao. Tena tsapanay tokoa Jesosy hoe impiry tokoa moa ianao no nisolo vavanay tamin'ny alalan'ny anjelinao. Sotra Jesosy a. Tsy voisanay, tsy voatanisanay, na impiry nefa nisoloanao vavan'izao mpanomponao zao. Votsavava nge zay Jesosy ary tsy mahay miteny. Raha ala manokana isan'andro dia soloanao vava eto Jehovah. Tsy manana fandresen-dahatra ary tsy manana inona ho tenenina raha ny amiko manokana. Fa ny anjelinao no mibitsika amin'izay amiko izay tokony ho lazaina. Sotra Jehovah. Fangio nisy tokantrano isam-batan'olona amin'izao fotoana izao. Irao io anjelinao izay nomba ny Maria. Irao mba momba an'ireto olona tsirairay avy reto. Anatin'izao fanoloran-tenanay izao Jehovah Andriamanitra dia betsaka ny zavatra izay tsy ho vitanay ny hanazava azy. Be loatra ny fanontaniana amin'ny tambolombolona anatin'ny olona any. Fa nahoana? Fa dia nahoana? Satria maninona? Fa tsy voavalinay ireny. Fa ny anjelinao mahavaly an'ireny, irao ny anjelinao. Irao ny anjelinao. Sotra Jehovah. Da io ny tokantranonay. Da io ny asa fanompoana. Da io ny vady aman-janaka reto mpanomponao rehetrarehetra reto. Dia mba hazavao aminy Jehovah ny antony mampivavaka an'ireto olona ireto. Hazavao aminy ny antony hidiran'ireto olona ireto. Hitandrina ny fahamarinana sy hitandrina ny fahamasinan'Andriamanitra. Fa indraindray tsy vitanay Jehovah. Tsy vitanay Jehovah ny manazava an'izany. Jehovah, ianao anie aniraka ny anjelinao dia hamangy an'ireny olona ireny anatin'ny fieritreretany ao. Tsy ary ho fantatray avokoa ny fieritreretan'ny olona rehetra izay mihaona aminay reto. Fa ianao kosa Jehovah mahafantatra. Sotra Jehovah. Matoka afa-tsy hisy hiady rery, tsy misy hiady rery aminay reto. Fa misy anjely manohana Jehovah. Tena misy anjely manohana. Matoky anao zay. Zay tsy voazavanay, ny anjely ny anao an'izany. Zay tsy voazavanay, ny anjelinao Andriamanitra no hanazavana izany. Dia raha ny anaranao, ampianaro zay, ampianaro hanao ny sitraponao fotsiny. Fa rehefa vitanay ny sitraponao dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Misaotra Jehovah. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Zay tsy voalatrika ianao manana ny mahasoa, ho tahinao aneny tsirairay avy izay tonga eto. Meo fitahiana mahatretrika, meo fahasoavana. Fa ilain'ny tsirairay avy izany. Izay rehetra navitany ahary tolo teto Jehovah Andriamanitra ho tena hoe meo valim-pity, meo valim-pity fa mendrika an'izany izy ireo. Dia vory sy Satana faritra amin'irano azy afaka hitsainy ka na dia litera ray aza, na dia litera ray fotsiny aza tamin'izay rehetra nafafy androany. Fa ny vonafafy rehetra androany dia amoa avy zato eny any am-pon'ny tsirairay avy. Ho voninahitry ny naranao rery ihany. Misaotra Jesosy io. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao any ny firenena dia andao ampandrosotsika nabavisika Yama ivavaka ho an'ny firenena. Tainy toko ary nabavy Yama hanao ny fitenenana. Halleluia, thank Jesosy pastora, thank Jesosy tsika rehetra tonga naharana vavaka fiambenan'izao mbola iary-vavakantsika ao amin'ny firenena amirahantsika fotoana. Halleluia. Halleluia, Andriamanitra raina tsara indrindra ao velom-pisaorana anao zahay. Misaotra anao zay Jesosy malala, misaotra anao zay raha masina tsara indrindra ao. Noho ny mbola namezanao anay indray amin'izany teninao masina izany Jesosy. Izay tena hoe mahatsapa anay tokoa Jesosy.
satria tsy mandeha irery zay amin'izao fiainan'izao fa manana ilay fanahy masina izay manoro lalana anay, manoro hevitra anay, bitsika ny anatin'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ireo mpanomponao izay mpitandrena ny teny amin'ireo manandratra vavaka dia isaoranay anao izany Jesosy malala satria tena hoe sambatra tokoa zahay na dia betsaka ary fivarimberanana amin'ny alalan'ny maha olombelona amin'izao fotoana izao Jesosy manana ilay fanahy masina izay tena iranao miaranay eny amin'ny rehetrarehetra eny, iaranao misolo vavanay amin'izao zavatra rehetra miseho izao dia isaoranay anao Jesosy malala. Velom-panantenana zay ray masina, velom-panantenana zay sambatra fa manana anao amin'izany fanahinao masina izany dia manantena zahay fa mbola ahenikao ny amin'ireo fianakavianay, ny amin'ireo izay mbola tsy voavory eo ambalanao ray masina ny amin'ny alalan'izany fanahinao masina izany hibitsika amin'izy ireny ianao, hikasika azy ireny ianao tonga azy ireny Jesosy malala ray masina tsara indrindra mba tsisy mivery satria tena hoe efa mierina tokoa ny liona amin'izao fotoana izao eny amin'ny fiainan'izao tontolo izao eny ka mba antenanay ray masina kasihanao izy ireny amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Fitaovana ihany zay Jesosy malala, fitaovana ihany zay ny hitondram-bavaka azy ireny fa ianao neny atateraka izany araka ny alehibeny indrafonao dia misaotra ray masina, misaotra ny ammpanomponao nampitondrinao an'izany teninao androany izany fa tena hoe tsy nivoaka fotsiny izany teninao izany fa tena hoe sy antefany dia mahatoky an'izany zay ray masina. Misaotra Jesosy malala kehitr'izay mbola vavako amin'ny firenena indray tsy miafina aminao ray masina ny amin'izany firenena izany izay tena hoe anaty fahoriana tokoa tsy fisiana aretina betsaka zavatra miseho amin'izao fotoana izao anaty izany firenena izany. Mbola misaotra anao ihany koa zay fa velom-panantenana zany zay amin'izao fotoana izao Jesosy malala noho ny aminay reto ilay mitandrina fahamarinanao mahatoky izay fa efa irahana sahady ny anjelinao irahana sahady ilay fanahy masina sarobidy hoeny amin'izany firenena izany amin'ny alalan'izao vavaka sambatra izao ka andrian'ny fiadanana n'izany firenena izany ao amin'ireo manana retina, ao ireo tiarany tsy fisiana, tsy fandriampahalemana betsaka ny zavatra miseho Jesosy malala fa na izay dia manahandratra vavaka ihany fa ianao ny amin'ny alalan'ilay fanahy masina sarobidy efa andeha andravarava zany asany mahaizina rehetra zany anaty firenena ka tonga vahoaka ao anatin'izany firenena masina izany Jesosy malala mba tena hitodika aminao, mba tena hoe hitandrina anao satria izany no hevitra mampisaraka azy ireo aminao Jesosy malala dia mahatoky sy misy izay indrindra ny fianakavian'ilay tsirairay avy izay manaraka izao vavaka izao Jesosy dia tena hoe hoafahanao amin'ny zavatra rehetra ka hoentina eo anatrianao izany vavaka rehetra na sandatra teto izany na ny teninao izay tena hoe isaorana ianao lehibe tokoa dia misaotra Jesosy malala ninatra dia atolotra aminao raha sara keto izay izao fotoana izao dia nandehanao masany hitovy manodidina anay tsy tsirairay ihany dia ao Jesosy malala ireo mbola miatrika fiainandavanandro satria ilay ilan'ny lery izahay dia atrehoako nantontolo andro izy ireny dia ao Jesosy malala ireo mbola ny ampiasana Jesosy ianao mafantatra azy ireny mehohery foana dia mampasitraka raha masina tsara indrindra ao voninahitra dia atolotra eo anao mandrakizay. Alleluia, mankasitraka indrindra nampavy amintsika anatin'izay vavaka matsiro izay dia Andriamanitra manan-kerim-pahasalamana any amaly fitianao raha nampaviama dia tahin'ny tompo. Misaotra andranam-pavy amintsika, misaotra andranam-pavy Berta dia misaotra andranam-pavy Aja ihany koa amin'ny fandraisana anjara niraka tamin'ny teto androany tapitra ny fandarantsika. Raha amin'ireo lanitra izao dia rapitso indray tsika eo neto mbola tsy misy no vavaka maraina satria vakansy ny ankizy dia rapitso alina amin'ny sivy sasany amiona aminao eto indray amin'ny fandarana manaraka dia misaotra anao andrenotra amin'ny farany. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia eo neto tsika rapitso raha tonga moa izy dia ny amin'ireo lanitra ny fotoanantsika samy tafandriamanitra daholo miandrika alina mahafinaritra be anao androany tontolo andro mahafinaritra be koa rapitso ambany fahasoavan'Andriamanitra. akiradio.radio12345.com afahanao meno ny onjam-peo antsika akiradio.radio12345.com afahanao meno ny toloteny
misy toteny isan'andro amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandaran'izao amiray amin'ny efatra ny fito ariva tahiny tompo daholo manoloka mameantsika tsirairay avy samy tahiny tompo halleloia amen.